any amin'ny toerana izay voronirona telo amin'ny anarako a dia eo ampovoany ahako. Tsarovy tsara fa tsy tiany Satana ianao a tonga eo amin'ny assemblée des saints. Satria na Jesosy ny teny a avy amin'ny alalan'ny teniny hoe rehefa misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo ahako. Teneno aloha ny eo akaikinao eto Jesosy. Ka te hahitanao faly aho hoe amen. Tiaka ianao tena etaetana mihitsy mba ho hitan'i Jesosy hoe faly ve reto mahita anahako? Faly ve ianao mahita ny mpamonjinao androany? Faly ve ianao mahita ny dadanao androany? Ka misy taontsika tamintsika tamin'izao tontolo izao a faly hita mpihira reny. Marina sa tsy marina? Mandoa vola lafo mihitsy ianao indraindray rehefa hijery reny mpihira reny. Reny na antsoina hoe idôlatria. Reny natao idôle. Na tamin'ny tsy nafantatra isika taloha fa idôle reny. Na Joseph Dafy koa nampihirairan'i Jesosy afaka vadiny olona idôle. Satria na misy ny olona raha tsy Joseph Dafy ohatra mihira eo a dia tsy velona izy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Ka za tiako mihitsy zasa ianao hoe faly ve ianao teneno akaikinao hoe faly ve ianao fa tonga eto. Amen. Tsarovy tsara fa eto Satana tsy faly. Ozy reto indray fa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray reto ozy izy. Miady mafy mihitsy izy henga ane reny tsy tonga any. Ary amin'izao andro izao a tena zavatra ataon'ny Satana tsy problème ianao mahazo vola, tsy problème ianao miasa, fa ny problème ny Satana dia ianao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena marina izany. Mira zasa ianao zany tonga saina mihitsy no hoe tanjon'ny Satana voalohany indrindra dia ianao tsy ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Mandeha ve izany? Ka etontsika dia miomany ianao a fa efa azonao ilay fandresena. Misy fandresena efa azonao. Ka eto a misy olona tsy faly eto. Teneo akaikinao tsy ianao ilay izy. Amen. Fa Satana tsy faly eto satria ianao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Romains chapitre 8 verset 11. Romains chapitre 8 verset 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, tenez akaikinao efa any masina io. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dolotsika tehaka an'Andriamanitra. Alléluia. Restsika amin'ny teny gasy mihitsy izy ny paster. Romains chapitre 8 verset 11. Mila tsangana kely ny fanahintsika androany. Alléluia. Niezaka nanapepy Satana fa lotsika ampiseho anazy izay indray tsy resy zany. Teneno Satana izany indray Satana tsy resy. Amen. Mety nandefa lefiny izy a. Tsarovy fa Satana reto tena miketrika mafy mihitsy aminganana anao io e. Satria nozy izy Jesosy hoe eto izy lalana makany an-danitra. Vitsy ny mahita azy fa malalaka be ny lalana makany amin'ny elo. Ka zao azagaga ianao raha misy taona ohatra fa manina koa ary ny fiainako ohatran'ny feno zavatra zany ohatran'ny feno olana. Za kory tsy mitena tsy afaka hiaina tsara ianao. Fa zao aza taitra amin'izany. Satria ianao hoe dia eritreritra fa Satana dia faly be ndana ianao mandeha any an-danitra. Dia ianao mankitra indray miala ny jentilisa tahaka ny asafa. Fa manina koa ary tody jentilisa tony ambiny. Manina koa ary tody jentilisa tony tao tsy marary. Nefa za tonga sekoly any indraindray. Za mba mihaino émission any indraindray dans la semaine. Nefa ny fiainako tao ohatr'izao ihany. Teneo akaikinao zay mihitsy ny tiany asesiny ao an-tsainao io. Teneo ny akaikinao. Zay mihitsy ny tiany asesiny ao an-tsainao. Teneo akaikinao mpandainga nge Satana hoe. Ary ny tanjony dia tonga ny Adama sy Eva tsy teo anatrehan'Andriamanitra. Aiza ny toerana tokony misy ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ny tanjony analanao eo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ka zao ianao aza miala ny jentilisa satria na reny entin'ny Satana mora any amin'ny elo. Azonao. Ka ianao aza mivavaka hisora amin'izay ilay problème. Misy fotoana manko tsika onao Jesosy ataovy la vion rose misy ty vie chrétiennako ty. Dia hoy Jesosy raha ohatra ianao ka mila vion rose andananao mankany amin'ny autoroute de l'enfer. Any tsisy manadala mihitsy andananao raha andeha hoany. Fa zao ozy izy Jesosy hoe za efa naresy an'izao tontolo izao. Dominy eo akaikinao dia tena izy efa resin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Dia ilay fanahin'i Jesosy io hoe nandresy koa. Dia jereo tsara izy ao masina. Ao anatinao hoe fanahy masina hoe. Ko manina ianao hoe misy taona tadokivy. Tenena izy domy mihitsy izy ka androany terina mihitsy tsika androany.
Manina anao hoe tadokivy misy taona. Dia hoe tadoraraka, leo azany. Ahoana ihany ty fianako ty? Aiza le vola, aiza le vady? Tsy tampoka amin'ny bizina. Ka satria anao mihaino lainga. Zay le olana, mihaino lainga ny Satana ianao a. Dia lainga ny Satana mitondra ny fiainanao a. Dia ianao tsarovy tsara fa zanak'Andriamanitra. Dia hoe ty le zanak'Andriamanitra tsy mahalala ny famarina ataoko ty. Dia zay moa tonga anao tsy mahita fandresena. Fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe Romains chapitre 8 verset 11. Ary raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo. Tenao akaikinao mitoetra ao anatinao ny fanahy masina. Dia izay nanangana an' Kristy Jesosy tamin'ny maty, teneno eo akaikinao hoe fanahy masina ao anatinao io a nanangana an' Jesosy tamin'ny maty. Amen. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra, io fanahy io no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Halleluja. Ndondray aloha tsika tehaka ao an'Andriamanitra. Saintsaina, misy taontsika zatra mamaky teny, fa tsy zatra méditer teny. Tsy mitovy zany hoe lire la parole et méditer la parole. Lire c'est mamaky gazety. Fa méditer zany tena rasy aloha. Misy taona aloha mila mipetraka kely mihitsy zany ilavan' ireny endroit secret reny. Fa tsy hoe ino moa zany nataoko ato. Efa sarotratra jany daholo. Ay pasteur mampianatra endroit secret dia tonga ao ianao. Ay hidiko tsara ny trano a. Na chambre mangina ato a. Tao mbamboarina tao. Teneo akaikinao efa nandalo an'izany e. Dia bon, zay aloha nampianarin'ny pasteur mila endroit secret. Ianao dia mboarina ny seza, velarina amin'ny baiboly, sina kafe kely. Hoe eto ny dada dia aloha. Fa tsy hitanao izay atao misy taona. Fa ina moa nataonao ao? Ahoana nahitanao an'Andriamanitra? Teneno akaikinao, hainao ve aloha ahoana nahitanao an'Andriamanitra? Ianao aloha raha ohatra ka hiditra amin'ny endroit secret dia anantena hoe eny Andriamanitra. Andriamanitra tsy afaka hisy eo aminao satria izy ngeza be. Ngeza be izy any an-danitra any. Ahoana koa nidirana ao an-tranonao? Amen. Ka misy taontsika diso fanantenana voaka amin'ny endroit secret a. Satria na fiandradrantsika an'Andriamanitra diso. Ka izy any amin'ny trône any an-danitra ngeza be a. Ahoana ary tsy ampy ny toerana misy anao amin'ny endroit secret io chambre kely io dia omby anazy. Fa aiza Andriamanitra? Iza malala? Aiza Andriamanitra? Aiza izy? Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izy. Amen. Ka zao, misy ny olona mivavaka, Jesosy io te hitanao a. Raha io te hitanao a. Nefa amin'ny baibolinao tsy isokavanao mihitsy. Azonao? Baibolinao mipetraka anaty armoire. Sasana ataony porte bonheur. Dia hoe anao a, tsisy bonheur koa. Ka le baiboly tsy anaty boky. Dia Andriamanitra ao anatin'ilay teny. Ka ianao rehefa andeha taihona an'Andriamanitra dia voalohany indrindra. Zavatra tokony ataonao a, mangala ianao calme. Dia Jesosy a, za taihonanao anatin'ity teny ity. Tahitanao aho. Tahitan'ny herinao aho ao anatin'ny teninao. Amen. Ka androany ten'Andriamanitra milaza hoe eto izay fanan'Andriamanitra izay, efa fanan'i Jesosy nanangana azy tamin'ny maty. Dia androany Andriamanitra miteny hoe izay fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty. Teneno eo akaikinao hoe fanahy masina nanangana an' Jesosy tamin'ny maty. Mbola teneno any izy maty. Dead. Mort. Mazava tsara velo hoe dead, mort. Any amin'ny hôpitaly ianao rehefa teneno tena désolé monsieur madame c'est mort. Na hoe misy projet c'est mort monsieur. Dikan'izay rehefa miteny izay zany olombelona tsisy fanantenana intsony. Tsisy zany tokony mbola hoe zavatra iandrandranao intsony. Fa ny tenin'Andriamanitra miteny fanahin'ny masina manangana amin'ny maty velona. Dia indraindray tsika kristiana tsy mahatsapa an'izay vérité izay hoe izay fanahy masina izay atao anatiko. Raha nandresy ny fahafatesana amin'ny fanahy masina, inona ny zavatra tsy resy ny fanahy io ao anatinao. Fa indraindray tsika tsy conscient atao anatiko ny fanahy masina. Rehefa manoloana ny aretintsika manoloana ny olana dia subir. Au lieu de tonga dia misabondonena amin'ilay fanahy hoe fanahy masina nanangana maty. Misy zavatra tiana no fahafatesana ve eto amin'ity tany ity? Misy ve? Zavatra be da be afaka ahitan'ny olombelona ohatrany hoe fikafika ihany. Fa fahafatesana mandrakity androany tsisy ahitan'ny olombelona fika.
nany amin'ny film ary tsy mahita fika izy fa jereo izy moa le ratsy tarebe nanangatsangandreo tamin'ny maty eny Frankenstein mosha na zombie mosha fa Jesosy rehefa tsanga tamin'ny maty io zay kity hoako io izy le olatra fa tsy olatra re raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy raha zombie dia nisy olatra fa tsy olatra le izy fa olatra marika midika fa resin'i Jesosy ny fahafatesana resin'i Jesosy ny aretina resin'i Jesosy ny fahotany preuve fotsiny izy fa ozy izy asehoka anareo fa tsy mahatotoa za ahoana asehon'i Jesosy fa tsy mahatotoa andao tsika hihinan-kanina andao tsika hiteka an'Andriamanitra vitaka ny 21 jours andao hiteka Alléluia mbola io fanan'Andriamanitra ihany nanome hery atsika androany tena terina kely ny fanahintsika satria niezaka ny esprit d'oppression nanakivy anasy ianao ka mety ozy izy ianao mbola tsy miva ny le situationko tena nareraka anaty eo tsy manino zany fa ao ny fanahy masina ao anatinao mamoaka anao mpandresy izy ka ninona adversité ninona mety olana mitranga eo amin'ny fiainanao dia zao ny tenen'i Jesosy efa vita ka tia ny tompo mihitsika amoaka hiaina anatin'izay hoe mahery aho fa tsy malemy ka tsy hoe tratra ny olana anao akory dia hoe vita ny aminao fa manoloana ny adversité no ahitanao ny fanahy mahery io Alléluia ka androany eto ny fanahy masina ao anatinao fanahy masina zay le hira teo natsoan'Andriamanitra tsika anapaka nefa ndraindray ny kristiana rehefa hita dia fala hely be je fais pitié mafy ny fiainana ry pasteur tena kaikinao mahampime reto dia avy anao mahita silama reto ko dia jala tirina aloha intimideny satana foana ianao fa androany domy eo kaikinao domy mihitsy izy dia tena izy androany tsangany David voky Gideon amen zao tsarovy tsara fa satana matahotra anao ary matahotra izy ampiasa an'le fahefana ianao tianao ampanadinoana izay vérité izay dia ny azony ny alefa aloha fa ianao mila mananao esprit d'anticipation amen Jesosy zany efa nanome izay esprit d'anticipation zao hoe eto an-taninareo izy ahita tribulation fa zao izy za efa nandresy an'izao tontolo zao efa ny anticiper Jesosy ny prévenir atsika ianao zataitra fa hisy ny ady fa zao izy nomekinao ny arima rehetra tafavoakanao ninona ny ady mety mitranga eo amin'ny lolanao ka teneny eo akaikinao miarabanao ilay mpandresy hoe amen mety gaga zao ianao sekoly ahoana ary androany inona atao mommy eo teny eo akaikinao sekoly fanasitranana androany tsy disy ianao hoe fa minerina sekoly ny tokantrano fa zay aloha zany mba tiany Jesosy hoe zaza ery zany eto hoe miala amin'ny fahazarana koa amen Alléluia andao aloha tsika hiaraka hivavaka rainay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tompo misaotranao indray zay fa tonga eto amin'le toerana tsara indrindra tompo misaotranao zay fa tonga eto amin'le toerana zay manamboatra mpandresy ianao eto amin'ity toerana ity misaotranao zay ray fa no fahasoavanao mbola mahatonga anay tafajoro ohatr'izao niezaka ny elo ray manontolo aminganana anay niezaka ny satana sy ny firongony anakivy anay fa Jesosy tonga eto zay eto mifanatrianao eto mifanontronanao Jesosy avy any Nazareta tonga eto zay tompo tsanganao indray ny finoanay zay malemy dia ho fenonao hery zay marary hositranonao zay mety kivy ampaherezinao tompo saotranao zay fa ianao tsy hoe présent fotsiny fa ianao assisté anay ka ianao rehefa miassisté dia anao zavatra ianao tsy kasika amin'ny fiainanao fotsiny ianao tompo fa te hanova amin'ny fiainanay te hanao zavatra eo amin'ny fiainanay fa kosa fomba fiasanao dia avy amin'ny alalan'ny teninao ka ny angatahako fanahy masina omeo anay reto ny fifantohany fanahy masina apio zay meo amin'ny fanahiny ny intelligence anao meo amin'ny fanahiny sagesse anao meo amin'ny fanahiny connaissance anao afahanay matakatra ny teninao afahan'ny fonay mandray ny famarina ny teninao ary ahaizanay manohatra ny langy ny satana zay afafiny tedaviny sisiana sesefana atao anatinay ka matahotra izy natonga anay ho tafavoaka matahotra izy hoe tsangany reto lioan'ny Joda amono anazy sy andravany royaume
tompo fantatray fa raha tonga izay atao fanatrehanao dia inan'izay sy sotro ny zavatra tsara indrindra avy any an-danitra ka miasaraka n'izay tianao fanahy masino sotra ny amin'ny teny izay apetranao eto mba avampanomponao oka izay avy aminao rery any no voateny eto tompo ary oka angina mivavako izay tsy avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen. Mbola teny aloha akaikinao faly ve ianao hoe fantatrao ve fa ny fifaliana tena tsy taton'ny Satana ianao mifaly ao anatin'ny aretinao tsy tia mihitsy ianao mifaly satria na fantatrao fa ny tera mampahazoaina amin'ny finoana dia fifaliana fiadanana fitiavana dia izy micréer situation mba tonga amin'ny finoanao étouffé marina zay sa tsy marina aloha tra mangingina be oatsika ay mihaino tsara eny ka tika ianao entaentana mihitsy fanao asanao zavatra Jesosy manko alleluia amen. Nomboka amin'ny fampianarana antsika mino fa tena excité anao France zao ta mijery coupe du monde tena excité za mba excité za tsy mijery baolina fa ozy mba mandresy kosa le France misy anay ka tsy haiko ohatrany ahoana ny excitation anao eto amin'ny stade de France fa stade du royaume de Dieu alleluia nijerevantsika amin'ny lalao eto dia ny anjelin'i Jehova sy ny anjelin'ny elo iza nalainao mahatonga ny anjelin'i Jehova ohatrany resa tsy mivavaka ianao tsy mientanetana tanao ianao rehefa mivavaka dia ohatrany hoe manentana ny anjelin'i Jehova miandro fanentana ny zanak'Andriamanitra ny anjelin'i Jehova fa mavoa ny zanak'Andriamanitra mijery le football zany entre ny anjelin'i Jehova sy ny anjelin'ny elo dia resy hono zany le anjelin'i Jehova dia trina iny ny aretiny dia kola be koly resy ry zareo olo dia hoe levaso reny iny zay attitude zay attitude de prière attitude d'adoration de louange ianao rehefa miadore an'Andriamanitra ianao rehefa miloe an'Andriamanitra ianao rehefa mitoetra foana tsy fifalian'Andriamanitra zay encouragé ny anjely dia iny resy ny anjelin'ny elo fa mahatonga anao tady andresy ny anjelin'ny elo satria ny anao kivy tady hita azo ohatrany avantage ery zalahy zany tanao miteny izy avantage nadal dia ianao vao mahita fotsiny avantage mbola tsy azony le point fa mahazo avantage fotsiny izy fa ianao vao mahita motra mahazo avantage Satana zany fa iny le aretina le tena dia iny ianao dia efa kivy iny ianao dia efa milavo lefiny iny ianao dia efa ny attitude anao sy mentalité anao resy le tie olo io dia halleluia mbola tsy misy indray aloha fandresena eto mbola tsy milatsaka amin'ny point za indray aloha fa fatesana rozy izy reson'ny fanahy masinako kina mahatonga tena anao fa maninao misy toana ohatrany domy izy hoa gozongozony kely mihitsy izy voaketo za sinao tsy maintsy mpandresy amen. Le fandresena tsy tonga dia ny amin'io comptenao zéro tonga dia 1000 € tsy zay fa manombokato le izy manombokato le izy fa ny problème anao hesa ihany le vola dia iny ianao dia kivy izy tatantiva tsy niova le vola hitantiva mbola marary any inona iny mbola leny am-piangonana allo pasteur rediredy amin'ny SMS ny eo zany lainga ny Satana dolo mavoanao mihaino lainga foana ny anonao ozy izy hitanao ianao manafanahy masina ao trano nge dia efa fiangonany dia verinao fadala zany ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe avy amin'ny alalan'ny Paoly izy ny teny hoe n'abandonnez pas ozy izy l'assemblée zay zao dia efa vérité dia davy Satana hitoerana eo amin'ny fiainanao tsy ilaina mandeha miangona miaraka amin'ny frère et sœur sesefa ny lainga ianao aloha ianao miasa fa vola lesy kia izy amin'io mamela tsokosoko fananao ihany ampitahorina ianao ny amin'ny 1000 sy ny 500 nefany fa mpanantenan'Andriamanitra ohatra ianao ka mandeha ao anatin'ny principe divin 1 million d'euros miandranao ary ianao se ny Satana mifofotra ny amin'ny 1000 ndray ary 1000 tsy azonao akory fa mbola lasa ny impôt lolo imendro Jesosy afaka izay androany anao Jésus ianao zany ampitahoriny amin'le zavatra tsy takeran'io ianao zany Jesosy hatao izay mba hafahako ampihale eo fatrano Jesosy miteny tsy hitanao hoe fa misy immeuble na 1 million d'euros omeko anao fa zao ny problème anao terenao Andriamanitra amin'izay fomba tianao azahoana an'le izy fa Andriamanitra miteny hoe lalana Jesosy lalana mitondranao ny fandresena sa azahoanao an'le promesse ka misy jero tsara
na tianao na tsy tianao, na mandehanao charnellement na mandehanao spirituel tsy maintsy misy sacrifice. Everinao fa Bolt nga tonga champion tsy nisy sacrifice. Ato amintsika zao be da be manam-pahaizana. Raha zao kory tonton aja hoe natonga anao nahay dia tsy nianatra mihitsy. Ekeko intelligent anao dia raina ny tompo. Mety hoe sasany milongo koa no assimilation. Fa tsy maintsy mianatra izy. Marina sa tsy marina? Nisy ray aman-drany tao nanao sacrifice mba tonga anao hianatra. Marina sa tsy marina? Fa ianao misy taona forceny Satana isacrifie amin'ny ara-nofo. Olona dia misakra any amin'ny spirituel, dia vokatra azonao amin'ny sakra ara-nofo miety. Dia ianao te hifofotra miety. Ianao zany forceny Satana hifofotra ny amin'ny 1000 sy ny 500 sy ny tseko. Marina sa tsy marina? Andriamanitra miteny sacrifie fotsiny Izaka nefa Izaka ange meko anao ihany. Fa ny ambadiky ny Izaka izy mantsy ny Abraham. Za zao taranaka i Abraham. Dolo tsy kitehaka hoa. Androany za tsy bety. Tsy bety mifanay masina androany. Misy taona tsika ibetesina dia misy taona tsika exortena dia misy taona tsika ampifaliana. Amen. Ka androany atsika tsy bety be. Fa tirina kely aloha ny resaka correction fa misy taona tsika rehibe fa frustré be zany indray. Azafady. Zatra indray amin'ity micro vaovao mety Jesosy atsika ity fa azafady. Misy taona tsika mikaikikaikina be. Dia iny koa Satana vao andangay indray ianao. Tepo, ianao tsy miova mihitsy ny tepo ity, ianao dia miculpabiliser eo dia kivy eo dia vao maika tsy miova mihitsy ny toeponao. Dia ny izay miova. Amen. Tiako Jesosy miova. Atao anatiko ny fanahin'Andriamanitra manampy anay hiova. Zany za peponao zany. Dia ireny mihitsy izy, ianao koa nge misy taona tsy mahay mamaly azy. Ianao maika hamaly ny patronao zay mavoanao. Any am-piasanao be famaliana be. Ona koa zany nataonao zany raha patron. Zany ka esclavenao misy taona hitrotrany amin'ny olona fa ianao mitrotra ny Satana. Mahagaga. Zay misy rehefa nitanjona. Eny amin'ny tomobily, any amin'ny autobusnao iny dia iny tanjonao anatin'iny tsy tianao hitezitra aminy. Azonao. Ka zao, esprit de force face à l'ennemi, esprit d'amour face à l'homme, esprit de maîtrise de toi, maîtrise de soi et de sagesse face à toi-même. Esprit d'amour, de force et de sagesse. L'amour c'est envers les hommes. Na manirikiry ohatran'iny ary le homme tsy manino zany. Tiako ianao hoe tsy kio izy ohatran'ny nampianaran'Andriamanitra tamin'ny any. Eny tsy fantany izay ataony a. Za indray manana Saint-Esprit tatoterako maika fa izy kinona koa narary saiko amin'izany. Ianao te hanao kickboxing aminy. Jerenareo nge reny mpanao box reny fa kola be. Za aloha tsy tsaiko hoe. Na dia misy mpandresy ary any aparany ihany na le mandresy ary kola ihany. Kenao raha ianao kickboxing kola amina pa fotsiny eo. Tsy anao hoe milamina fotsiny dia satria anaty box dia masoko ianao fa ohatra ianao tsy manao ohatry fotsiny dia lasa ianao mandeha dia tsy voa ianao. Fa ianao sady mety samy mavoa fa inona ny intérêt alaninao ihany. Za dia tsy azoko mihitsy reny mpanao sport de boxe reny. Ohatra mampijaly tena ihany. Dia ahoana zao no vola be voavoan'ny totohitra. Meo ajiandro. Ka zay ny problème anao. Ianao ampitahoriny Satana. 72 heures par jour, vola ohatrana zona vola be. Yasa, matin midi soir, reraka be ianao amiala tsy mavita mivavaka tsony. Kikezana ny herinao, heritsainao, kivy ianao. Test ianao vao mahazo SMS tonga avy ianao aky amin'ny sabotsy, tonga avy amin'ny sabotsy fa tonga ve tsy mba micomprendre zay tsy maintsy mitady vola e. Tsy haiko tao anaty baiboly tsy niteny mihitsy Jesosy dany tia mitady vola. Fa ozy dany ianao mitady ny fanjakako fa ny vola saiko mitady anao. Satria ianao izy l'or et l'argent m'appartiennent. Fa mahatonga anao mbola mitady vola satria tsy ampy fitadiavanao an'Andriamanitra. Za aloha dia miteny anao za hita bizina mipoaka amin'ity taona ity. Amen. Zavatra be da be nipoaka amin'ity taona ity. Ka nitanjona ny kivinanao tsy toetra, tsy ho ferme ao anatin'izay lalan'Andriamanitra izay atonga anao ahita an'ilay izy. Zay nitanjony Satana. Itedaviny fa écartena ny attention-nao sur la parole de Dieu. Za zao be da be promessin'Andriamanitra amiko manokana amin'ity taona ity. Dia tedaviny Satana tsy fantoko amin'izay ako. Aozy izy. Aiza ny trano ity? Ohatra. Titakory ilay trano e. Dia nefa ny dokotera eo arina be da be ny teny trano be. Tsy trano kely fa trano mpiangonana mihitsy. Tanjon'Andriamanitra zany hoe za ho no propriétaire. Za aloha itsika. Fa ilay mampahafantatra anao hoe za efa manana trano.
azonareo mbola tsy hitanareo masina izy fa inviteko nareo izay fotoana zany a fa zao tazana tena kivikivy anahy eo aiza kory dia tena izy mangina ity mangina ny problème ao ndray vadinao tianao tena hoe mangina ity satana ny mila tena mangina azonao inonga afaka mitena satana hoe metito a aza mijery reny film doré reny tsony le kola be le mopera tena tsisy jesosy kola zany miady tamin'ny legiona nahitany jesosy ve enao tena enao jesosy dia tena tanareo ohatrany tsy dia mety any le sarin'ny jesosy satana manao bras de fer iny satria nao anatin'iny zany ohatrany hoe misy fanoherana any dia vory dia ohatrany hoe misy taona zany tadona amina ihany jesosy non c'est pas vrai du tout jesosy tonga dia victorieux foana vao eo tsy mila miady akory ary jesosy izy nefa nahitan'izay tanaty baiboly nahitany jesosy miady tamin'ny devoly ve ianao nefa misy taona amin'ny anarany jesosy miady mihitsy anao tsenika mikikika micro mbola tsy mahazo vana tsara zany saint esprit ao anatinao fa jesosy reto velomo anatin'ny pensée sy mentalité anao mihitsy jesosy ao anatinao tsy mila miady akory dia efa resy satana vao tonga fotsiny jesosy dia hoy izy ry legiona ina mbola ataona ty zak'Andriamanitra roa iray anaty kisoa zay ianao tonga vany izy miaraka amin'ny rioma kely dia efa kola daholo ny rehetra akory tsy miteny hoe zay koa nge mba vo kely fa zao izy Andriamanitra ampatsahivoko anao fa mahery ny ao anatinao fa izy manko mampiseho hoe io fasy tsy hanao publicité anazy sika androany hanao publicité ny herin'Andriamanitra ka zao anaty baiboly jesosy tsy mba nisy taona zany izy ka tsy nanao an'izao kory izy vao nahitany satana fa tonga dia vainqueur tonga vany ny mpandresy tonga satana dia matsapa-teny hoe resy azonao ve hoa resy satana efa resy efa trany ela be mihitsy ka zay fanahy zay mila avoaka anao zay fanahin'Andriamanitra zay dia mila ianao manana fermeté ny amin'ny zavatra zay tenenin'Andriamanitra iverinao fa mora ve nanekeny Abrahama hoe ok ary meko anao Isaac nefany 25 ans nendrasana ny zaza ray tu te rends compte zasy anao za zao mena zaza telo be misy taona ok tsy i Abrahama nefa ny ray reto tena mafy taminy akely sory any tompony zavatra rehetra ianao ve bevoka ve za oale ty firy amin'ny jour any tany nefa misy mitomany firy amin'ny jour zao vilasa mbola tsy bevoka iana jesosy anao bevoka mora dia inona ary ty Sara jerenge fampahoriny Sara mesipa mihitsy mivady satria nisy hoe tsy mahazo zanaka enjana ngery tsy amin'ny fahoriny zany fa ndraindray tsika tsy mba ataony satana ketrinao ndraindray saipoanao dia manaonao foana dia miteniteny foana tsy mame voninahitra an'Andriamanitra dia anao tsarotsara fa tsy mame voninahitra an'Andriamanitra dia mame voninahitra ny satana zany mahatonga ny satana mba mahazo endrika force kely satria nosy reto zanak'Andriamanitra hoe tsy saina indray reto anaovako azy aloha satria izy efa fatany fa resy eto amin'ity tany ty ny fotoana mba igoteny an'izany ohatrany hoe mandresy zany izy satria na rehefa nomeny Adama une partie amin'ny fahefana zay mampatonga anazy il est le prince du monde fa zao c'est pas écrit qu'il est le roi du monde c'est un prince donc il a une forme de puissance mana puissance izy oui fa ozy izy Andriamanitra nomeko an'i Jesosy izy ny autorité au-dessus de toute autorité puissance au-dessus de toute puissance ce qui fait rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia manana an'izay fanahy victorieux tao anatin'i Jesosy zay tu as autorité sur tout dia ataon'ny voisin tout zany c'est no limite sy na anglais mihitsy raha ohatra ka amin'izay mba anglais tsara mihitsy zavatra rehetra inona koa todo za todo espagnol nareo me za zao alefan'i Jesosy hitory amin'ireo langue rehetrarehetra reo za mehezana amen mon Dieu est grand ka za mety gazy ianao re paster mi ve reto ary dizaine de personnes notoriniko onako izy nandeha tory avelony any dadako anao zay tiny azonao za zao eto efa mahita 1000 personnes faly be mihitsy mifoko halleloja satria za tsy mijery amin'ny maso amin'ny mahona fa mijery amin'ny finoana tena akaikinao problème anao ny finoanao jamba amen
azonao efa tenenina foana marche par la foi. Jésus, pardonne-moi. Marche par la foi. Tenenina tenanao marche par la foi. Mahatonga anao maka mauvaise décision, tu ne marches pas par la foi. Mahatonga anao maika andray an'ilay asa manandevo satria tu ne crois pas que Dieu peut subvenir à tes besoins bien plus au-delà de ce que tu penses. Mahatonga anao tsy mahita an'ilay zavatra ampanaten'Andriamanitra parce que tu n'es pas ferme dans ta foi en Dieu. Mais quoi? Tu es ferme dans les mensonges du diable. Il n'y a pas 36 000 solutions d'accéder à Dieu. Amen. Kandroany veloma amin'ny finoantsika. Eny nampianarintsika hoe fanotronana tsy le finoana, fa le finoana amin'ny resaka fanosorana hitanareo le mampiasa herin'ny fanosorana. Fa hafa le hoe foi en la personne de Dieu, en tout ce qu'il est et en tout ce qu'il dit. Azonao? Foi en Dieu, c'est avoir la vie que Dieu veut. C'est ça, tu dois marcher par la foi afin de vivre comme Dieu veut. Hein? Quand Dieu dit ne mens pas. Tenanao nefa misy taona rehefa tratra ny problème ianao dia ohatran'ny hitanao hoe facile kokoa mentir. Fa il faut la foi pour que tu puisses dire non au fait que je vais décider de ne pas mentir. Azonareo le izy? Je vais décider de ne pas être intimidé parce que je vois réellement. Fa ça ijoro anaty zay vérité de Dieu zay parce que Dieu me dit quand je marche dans la vérité misy récompense tsy takatry ny saiko ambadika izay zavatra izay. Fa Satana dia hiezaka foana izy hanome solution facile aminao fa ny vokany ao ambadika il prend plus qu'il te le donne. Ça, c'est le diable. Dieu, ce qu'il te demande, n'est rien à côté de ce qu'il va te rendre. Azonao le izy? Misy échange foana angely izy. Fa Satan, il va te donner 1 euro pour ensuite te soutirer 100 euros. Ça, c'est le diable, ça. Azonao les problèmes l'izy. Mais Dieu, il va te demander peut-être 100 euros, fa illimité ny zavatra no averiny aminao. Ohatr'izay le principe divin, zany mampatonga antsika ary mentalité culture gasy tena mana problème ny amin'izany hoe finkibika zay. Satria ntsika ao anatin'ny fiteny gasy dia hoe sitranie. Dia tsaroa fa anatin'izay sitranie zay misy fanandevozana zay. Ce qui fait zany ianao tsy afaka hita ilay Andriamanitra goavana mihitsy hiasy eo amin'ny fiainanao. Satria na mandraindray chrétien eto fa mbola sitranie ihany no entinao eto. Tenenao akaikinao tsy ny sitranie mihitsy no omeny Jehovah anao eto androany. Maro zany. Fa ino? Abondance no men'Andriamanitra anao. Fa mahatonga anao tsy mety mahita le abondance satria anao tu n'es pas ferme à marcher dans la foi. Amen. Tsy haiko fa za tena ozy mantsy amin'ny fanahiko hoe za tsy maintsy mahita ny gloire de Dieu amin'ity taona ity. Dia za ihany midéclaré amin'ny fanahiko. Satria dia avy tana tena forcé mihitsy ho kivy a. Za aloha tsy mandainga. Ya dia raha-panahy mihitsy tamin'ny tenako tao ary vady eto mbafaka. Fa nisy tsunami de fanakiviana. Sao anao mieritreritra ianao rery, tsy ianao rery nge hoa le izy. Tenenao akaikinao tsy ianao rery le izy. Eto akory tsy eto amin'ny sezan'ny psychologue hoe on va se comprendre. Non, tsy izay ny tanjony eto. Fa zao, tsy ianao rery no mandalo ny fisedrana fa ny olona raha mbola zanak'Andriamanitra anao dia tsy maintsy misy ny adversité. Fa matoa zay misy ny adversité, misy zavatra zany tsy tia no atenianao. Marina sa tsy marina? Ianao zany rehefa manao basket mbola zao fa tsisy olona mihitsy para-pahatonga anao rem-panier. Inona koa zany? Satria nafantatra tsara fa ny point gagnant dia ianao mampiditra baolina anaty panier. Marina zany sa tsy marina? Dia ianao zany manana objectif hoe za ndray tsy maintsy mahafaty baolina ery amin'ny panier. Dia ianao ve rehefa mampilalofina dia ino ny défense? Douze neuf, je comprends pas. Mais pourquoi il y a la défense? Nga tsy fantany hoe sangety eo ary. Marina sa tsy marina? Lanitra ery. Zay aloha voalohany mila objectif anao lanitra ery. Efa meny Jesosy ny armure du chrétien rehetra. Hozy izy Jesosy meko lanitra ery ny Jehovah ny coéquipier antsika. Ianao zany kapiteny. Satria na lefa na ny kapiteny atao anatiko sy ao anatinao. Alléluia. Dia ery ciel. Le panier ery zany le ciel atao tsaina mihitsy le ciel. Dia ary promotion anao. Amen. Ary ny fandresenao, fahombiazanao, fanasitrananao, ry. Tenenao akaikinao efa misy. Le panier nge efa eo e. Fa le baolina fotsiny mila tafiditra. Marina sa tsy marina?
fa ianao zao tsy mieritreritra ahoana moa zany na akaniako mbola misy amorona mpane mbola iandro no le baolina efa any aminao fa mila tafiditra ery fotsiny tenao kaikanao fotsiny dia zao nanaty jeu misy ny règle du jeu marina sa tsy marina na ny adverse na ianao tsy maintsy mirespecte ny règle du jeu ka satana koa mahafantatra ny règle du jeu tenin'Andriamanitra ny principe satria ny tany ity dia c'est un terrain de bataille entre toi et l'enfer entre toi et Satan et son équipe marina zany dia fantatra satana tsara fa ny principe ny règle atonga anao mpandresy dia ity tenin'Andriamanitra ity izy indray tricheur izy dia anao rehefa tsy mahafantatra ny principe divin dia izy triche dia rehefa tsy mandeha amin'ilay principe divin ianao dia afaka migagner izy tsy hoe i Andriamanitra zany mpandaingy na hoe amin'ny Andriamanitra izy akory izay fandresenao impiritoriana foana je suis victorieux tonga ny courrier moins 500 €. Je suis pas victorieux. Mamela kely raha retina. Je suis pas victorieux. Dia avy eo satana miteny mpandaingy Jesosy. Zay ny tadiavinao an-tsainao mpandaingy. Dia inona ny tany tsy tonga anao hiverina hitoetra amin'ity tenin'Andriamanitra ity satria nafantana vao andrainio anao ka iainanio tonga dia mpandresy. Ka tonga anao tafiditra baolina ry ty tsy maintsy arahanao na tianao tsy tianao problème anao mbola hoe andrasa aloha paster diniako izay zavatra izay ino tena problème ina le diniako ka hitanao paster tsy hainao le circonstance amin'ny fiainako problème atsika dia tianao le circonstance amin'ny fiainanao aloha tany Jesosy ka hitanao ianao mety niteny an'izao zavatra ao fa hitanao tsy compreniavanao mihitsy le circonstance teny an'izany hoe Daniel rehefa tonga ny liona dia ozy izy Daniel mantsy an'Andriamanitra hoe tanao Andriamanitra tsy hainao le circonstance io tsy misy liona angoza be maika hihinana anahy donc ohatrany amin'ity cas ty andrasa aloha tsy obéiranao c'est le problème anao ne discute pas avec Dieu ne dispute pas avec la parole de Dieu tratra n'izany tsika ieny e taiza koa nisy baiboly dia arahana ka hitanao zay mbola esprit ambadika izay zavatra izay Amen. Jesús est femme t'aime. Je suis le chemin vers la victoire. Je suis le chemin vers la victoire. Une victoire, c'est dans tous les points. Victoire financière, victoire familiale, victoire santé. Je suis le chemin. Et c'est qui le chemin? C'est une personne. Et c'est qui la personne? C'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui manque aux chrétiens. Ils ne sont pas convaincus de la parole. Ils ne vivent pas en conviction dans la parole de Dieu. Raha misy zavatra valeureux totany tenin'Andriamanitra. Fa mahatonga nasenao oui, là c'est propice, oui, je vais obéir. Fa matoa zay ianao mbola anaty confort ny obéir amin'ny parole de Dieu tsy mbola hita vokatra goavana ianao zay. Fa manoloana adversité mihitsy ianao eo ny joro amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao le miracle zay. Ao le fahagagam-panotronana manoloana ny adversité io mihitsy ianao nandeha hoe non Satan, je vais demeurer ferme dans la foi. Tu es en train de me dire que si je donne encore ma dîme avec le peu d'argent que j'ai, tu vas dire que je vais devenir pauvre. Je suis convaincue de la vérité de la parole de Dieu. Je le fais avec conviction, avec foi. C'est Dieu qui m'a dit, dans sa parole, il a dit, il ne peut pas se mentir. Je le fais, je le sais. Il ne va pas me répondre parce que je l'ai fait, mais il va me répondre parce que c'est la parole de Dieu que j'ai fait. Donc il va honorer ce qu'il dit. Dieu, c'est une personne de parole, les gens. C'est moi, toi, ne fais pas la dîme si tu n'es pas en conviction. Parce que Satan va te piéger. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font la dîme de la Sainte qui sont pauvres. Ils ne sont pas dans la conviction ferme de ce que Dieu a dit. Enfin, il le fait. Satria se montre mon PMU. Asno, de l'état de cœur, non? Et non, quand mon dîme, tu ne veux pas être riche. Enfin, tu veux être Abraham. Tu veux être une bénédiction pour le royaume de Dieu. Pourquoi tu veux être riche comme les païens? C'est l'intérêt avec nous, des fois. Je dis, c'est des millions et millions d'euros, c'est des enfants de cœur, des atos, oui. C'est vrai que ça va me restaurer une fouca molly, sans lui esco. Et on attend nous voyage tour du monde, on attend nous spa, on attend ni tantôt, ni mer, ni mère turquoise,
misy moire un peu marron, ny tankon cascade. Fa et alors tena kaikinao et alors mety mitsoboka kely io na ça un peu frais. Eau chaude. Oui, mais il y a un truc à l'intérieur que ça va jamais compenser. Et alors raha ohatra ka zay ny tena fahasambarana indrindra atao tany manino ireo mpanan-karena be atao tany hoe mifoka moly jerena ny tavana ohatrany tsisy aina tsisy an'izay sy ny ainy sy ny tenany fa inona ny tanjony reny ataon'ny satana fitaovana mba tonga ny kristianina ohatrany asafa sa ianao lazainao fa anao zavatra rehetra dada jereo zao le pire ny tranonao ny 1000 mètres carré nefa petraka kely anaty 64 mètres carré fa itanao le fitahina ny hainao raha satana ianao zay inona nataony raha biblia teo amin'ny eva ny teny an'izao eny mangina aloha ianao tasy aloha za manao zavatra tiako tenenina aminao hitanao tsy ho faty zany ianao zay foana ny adiny satana isan'andro eo aminao io tsy mariny zany hitanao tsy misy finoana ianao zay tsy ahita vokatra ianao tonga tsisy miracle amen zay zao tamin'izay vao nanomboka ny tory olona ray nytorianay nisy taona herintaona olona ray foana ny teo dinao raha ianao raha-mpandainga nefa vao niainga zay dia efa ozy dia zao menana raha ho ny France sy Europe aloha mety amin'ny voalohany anao sarà kosa aloha sady amin'izay raha pastera tonga many tena tsy mahazo vita amin'ny teny frantsay mihitsy izy tsy hoe misomoke azy hoy izy jesosy na ndeha vidy mofo ary zay ty izy ndana vidy mofo satria ahoany menatra izy teny frantsay zay ty ve ny ranao hitory amin'ny frantsa olona ray herintaona dia raha mianao raha-mpandainga zay ataboy ihany tsy alohanao mianotra ny olo eny afaka zany efa nandalo tao an-tsaiko zany tsy alohanao hoe mpinotsotra ianao nge tsy maninona raha mpinotsotra nefa za tsy tafiditra anatin'ny destiné zany aloha miasa kely tia zara tena ho zay inona ary ty rangahy ty adala ve izy vao tonga dia ianao zany tsy maintsy mahazo taratasy dia étudiant izy tao akretay efa adi-pinoana be nazahoana le taratasy étudiant tonga izy zoma latsinainy vita ny taratasy ny aza ny carte étudiant zoma latsinainy izy nianatra bon calme kely zao za zany tsy mieritratra natiko mihitsy royaume de Dieu alléluia amen fa zao aloha ny zavatra hitaketo zao jesosy ny important amiko hoana fiainanay jesosy tsisy tokotany zay mipetraka atao amin'ny pasteronja tsisy ninina zay avy nanambady tsisy ninina nanananay na ny ray aza ianao zao nefa tamin'ny vao niaraka efa Saint-Vastery manapandrina lune de miel dia raina ny tompony aminao anao tsara nge zany tsy manina nge zany zany ke tsy miteny tsy omenjitsika tsy ampiandaniny tompo zay zao nisy taona mba teny izy dadako izy zay fakoa zany dada tsy mba afaka ampiadanonao izy ampiadanika ianao raha za taitra ianao any zao izy tsika aloha anao forgena tsara satria anao raha pedzatra pedanina loatra dia tsy forme mihitsy soldasy le conquérant anatinao ny olona le tanyrao ny olona le sosotena loatra malemilemy satria vao misy kely ny problème dia sa moa tonga le tanareo le zao tolo zao mora mamony tena tsisy olona ianao ka mahita fa na Afrika efa hitanao fa kola be ny anohanana fa tsisy zaraka vonoiny ihany satria tsisy vary hohanina ihany fa anao mamony tena fa iza mamony tena any amin'ny tany manan-karena satria nanahoany faible mentalement faible moralement satria nitolorina foana dia ozy izy ny tompo hoe za tahitanao gagnant ianao formeko ianao tsy ho alemilemy zany fa ny formeko ianao ho aigle ho lion fa tsy ho formeko ianao ho chat kay zao hoaniny titre kely le kay azonao ka ianao za taitra raha misy ny adversité ho fiainanao mampahery anao sy mampatanjaka amin'ny finoanao reny tsisy olona bokina zany ka hoe poids kely de 500 grammes ampimezanao za sy nitrianao ndraindray fa maninona foana zao problème zao fiainana ianao te hahita an'ilay 1 million d'euro io 1 million d'euro io tsy ny herin'ny tenanao fa ny finoanao ka hoana ro izy Andriamanitra za nge tainao an'ilay izy za te hitondranao lavitra tahaka ny Abraham fa zao misy clé no foi io ka hoana sollicitena zany io muscle io ahoana ny sollicitena azy anatin'ny épreuve hoy zao no jesosy ampiasao ampanasitrana dia izy ny tompo ohatra modina velako tonga kely eo ny aretina ahitana ny finoanao
tsy fahafatesana ozy izy fa fanenao voninahitra amariniko fa rehefa mino ny teniko ianao dia hitanao ilay fanasitrany ahoana ianao mangray sitrano a jesosy cancer mihitsy go eto anatrehako ozy ny tompo io nanaovantsika exercice io cercle eny mbola mangorongorona kely ho amin'ny anakany jesosy sitrana amen sitrana halleluja je reçois deuxième jour misy température nomboka miady amin'izay mibatendre la pensée satana nametra tanany teo mary jereo misy fièvre mbola lasa ihany amin'ny anarany jesosy miala fièvre mbola mandeha ihany ianao tonga amin'izay ny troisième jour kola be reo samatsagnanao mpandrina jesosy vonjeo ozy jesosy sange formé anao mba tonga anao nasitrana cancer azonao eto zao anao vo exercice kely ampoana 500 grammes mba iformeka anao afahanao mibata an'le 500 kilo rapitso tena akaikinao tsara ve anao any mba milay le tondrany fanahy masina antsika androany sa tsy milay amen ka atsika tsy maintsy mimea mba atao hoaina mihitsy satana androany hoe zay indray tsy ho azonyity zany androany ary ny fiainako mandrakizay tsy ho azonao mihitsy za tsy maintsy tafavoaka je ne mourrai pas je raconterai la gloire de Dieu. Ici David déclare ça tous les jours quand tu te lèves, quand tu te regardes dans le miroir. Non, je ne veux pas me laisser abattre par toi Satan dans le nom. Le problème anao dia ny olona nytenenao sandreo dia tsakitsanao mihitsy sasany moa tokantrano mihitsy sandreo dia za tsy manaiky eny bebolo miteny fa ny lehilahy mitondra vehivavy non za kosa misy tony tsy manaiky za koa ve dia tsakitsanao io anao zay le problème anao fa tsy any amin'ny devoly anao manao an'ilay izy tsy fantatrao fa anatin'ny attitude iny ianao tsahany satana efa misy para dia héritage tokony azonao amin'i Jesosy efa soro satana moramora eto zay mavoleur azy azonao ilay izy ka zao tsoroanao amin'ny tenin'Andriamanitra la parole de Dieu est vérité itsy ny objectif anao ane tsy maintsy tafiditra amin'ny baolina tsy maintsy azoko ny promesse fa zao efa nomeny Jesosy ary ny lala nomeny Jesosy dia sûr à 100% fa tsy maintsy tafavoaka amen sûr à 100% fa tsy maintsy tafavoaka ary zay veloma ao anatin'ny sainao isanandro la parole de Dieu est vérité la parole de Dieu est l'assurance pour ma victoire je veux me tenir ferme qu'importe les circonstances même si ça va être dur je vais le faire je vais y obéir un point c'est tout zay mahatonga an'Andriamanitra miteny dia feo mihitsy izy amin'ny dimy ho hitanareo ka io le hoe mourir en Christ pour pouvoir jouir de la résurrection de Jésus. C'est quoi mourir? Mourir dans ta propre logique humaine. Fa ny problème atsika ampiasain'izay mahatonga Jesosy tezitra iny rapetera ozy zany Jesosy za tsy maintsy ho faty pendant 3 jours iny rapetera miaraka amin'ny logique humaine za tena tian'i Jesosy amin'ny sentiment toy izy Jesosy sanatria aminao zany fa zany anakana zany tsy ho faty ianao misy tonga misy miteny an'izany pastera sange ny tena tianao indrindra fa Judas hoe Judas avy eo mamela tsokosoko tandrema za miteny tsy miteny akory vao misy olona ry dia je vais penser en mal tsy zay le izy fa sois sage la parole de Dieu a dit aime tout le monde mais sois sage zany ilavana un esprit de discernement zay le teneniko anareo hoe vao misy miditra dia io tonga dia ataovy comptable le ty sao dia mba mitady loza tsy fantatrao fa satonge mandefa espion za akory tsy miteny jereo no akaikinao dia dia espion ito zay ny teneniko teto fa ianao mila conduit par l'esprit fa tsy conduit par l'émotivité hay ry manjamanja tonga ry dia meko posta hay ry ohatrany titiko fa ohatrany misy filiny izay mitsamina aloha kosa aloha tonga dia sesefanetsy itsy tena ianao voafingany satana voalohany nareo zay manana appel amin'ny resaka hoe andray andro hitondra assemblée zany zao ianao dia mianara fihetseponao io ny tena ennemi voalohany sentiment ka hoe izy rapetena mantsany Jesosy za le tena tianao Jésus tsanatria tsy ho faty ianao hitanareo ohatrany hoe mety ohatrany hoe tena hoe il a la compassion de Jésus nefa la vérité de la parole nijoroana voalohany hoy izy Jesosy efa miteny anao repetera fa la vérité tsy maintsy maty aho afaka mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao zay ny tena fitiavana le vrai amour se tient toujours à la vérité de la parole de Dieu tsy mody be ranomasy rehetra aminao kory midika fa izy ny tena manam-pitiavana dia hoy izy Jesosy any amboaka ianao ry satana hoy izy zany Jesosy hoe ny pensée humaine dia pensée diabolique
io faiblesse no pensée humaine, logique humaine, manaka anao tsy misesira miracle mihitsy. C'est le seul problème. Le miracle, c'est abandonner toute ta logique. Zay mahatonga anao vokatra naturel ny azonao. Satria dans le monde naturel aussi, il y a des principes. Oui, tu travailles durement pour avoir un salaire durement reçu. Mais avec Dieu, tu œuvres dans la foi pour gagner plus que tu n'aurais pu gagner durement avec ta chair. Ça, c'est le principe avec Dieu. Tu donnes l'état de cœur. Dieu veut que tu aies quand tu travailles. Tu travailles par excellence. Tu ne murmures pas. Tu respectes tes patrons pour qu'un jour Dieu puisse te dire, maintenant c'est toi le patron de ton entreprise. Vous demande, fais aux autres, aux choses que tu veux qu'on fasse pour toi. Tu veux qu'un jour tu sois un patron, traite bien ton patron, qu'importe son caractère. On s'en fout. Tu as un principe de Dieu dans ton cœur. Dieu dit, derrière l'obéissance d'un principe de Dieu, je gagne quelque chose du ciel. Mahazofana amin'izay raha dia vola io anteniteny foana satria nafatana fa misy hery eo am-bavanao io. Ozy izy tokony hery ampiasaina ho anahy. Avadiko anazy. Za ndray aloha, leo be. Dia ataon'ny satana leo foana ianao fiainao isan'andro leo fiainanao. Tu survis. C'est ça, cet esprit, non? Si je suis en toi, je ne sais pas pour que tu survives sur terre. Si je suis en toi, c'est pour te former à vivre, à régner, à conquérir. Vous avez cet esprit, mais pourquoi? Ça vous avez un stade du survie, ça? Je suis déjà au stade du vivre. Vous savez pourquoi? C'est l'état passable. Fan l'excellence, l'excellence, c'est Dieu veut m'amener au stade de la conquérance, à la domination. Et vous avez cet esprit, mais pourquoi? Vis en dépendant de moi et de la parole de Dieu. Arrête, tu dois tout laisser, ta logique. Marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher dans l'aveugle. Parce que marcher dans l'aveugle, tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc c'est faux de se dire, tu te jettes dans l'inconnu avec Dieu. Parce que Dieu t'a fait tout connaître dans sa parole. Il te dit ce qui attend derrière sa parole. Donc c'est faux de dire, marcher avec Dieu, c'est dans l'aveugle. Non. Parce que la foi, c'est une autre vue spirituelle, c'est tout. Quand il a dit à Abraham, est-ce qu'Abraham, net physiquement, tu n'es inconnu. Tu ne sais pas, tu vois, quand il marche. Mais spirituellement, il l'a vu. Et il savait que toute la terre était ses descendants. C'est vrai. C'est pour ça qu'Abraham, il s'en foutait, même s'il a vu, il n'a pas vu Isaac, il a vu qu'un seul Isaac, il savait que dans la nouvelle terre, ça n'a qu'Abraham. Ça m'a dit Abraham, il dit. Ça, c'est nous, d'un trait, c'est fou quand tu fais le bavaka. Ryan, bah, il nous a donné un doigt, que c'est dans l'école de prière, jeudi. Jeudi soir, je vais prier. On a dit que papa répond à la prière. Avec foi. Papa, voici ton enfant. Je prie, papa, que mon argent maintenant se change avec beaucoup de zéros. Amen, alléluia. Je vais un peu te glorifier, danser. Alléluia. Tonga am'izay ny courrier lundi. Vao maika, teo aloha mba 500. Aloha avy le 250 €. Papa. Olana indray rehefa nono. Azonao le izy. Tsy hoe Andriamanitra te hampijaly anao, fa ianao mila mahafantatra qui est Dieu. Tu dois connaître qui est papa. C'est pas ton gars. Quand tu pries notre Père, c'est-à-dire il présente Dieu comme une personne qui est ton Père. Et ça veut dire que Jésus dit connais le Père. On a en tout cas pasteur Tommy ray pianakaviana misy principe établissé pasteur Tommy on a tout cas mba tonga fiaina tokatranay irindra. De où c'est le chef de la famille. Si on veut que tout se passe bien, tout le monde doit se soumettre à ce qu'il a dit qu'on doit se soumettre à sa parole. Et ton problème, c'est que toi, tu veux toujours faire connaître le problème, c'est ça. La maladie, c'est ça, Dieu. Mais tu dois d'abord connaître Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah, il y a une chose que je dois comprendre. Je dois d'abord sanctifier le nom de Dieu. Voilà le Dieu que je sers. C'est un Dieu sanctifié.
Ah, Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Un Dieu sanctifié. Impire, ça c'est non, non, par cœur. Salut, t'as pour laquelle t'es à ta petite ça. C'est notre Père. Déjà, c'est mon Père. Et je dois connaître comment il est, papa. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint. Si mon Père est saint, je suis son enfant, je dois marcher dans la sainteté. Alléluia. Amen. C'est ça, tu vas grande vérité. Femme problème, non. Sainteté ne veut pas dire chaque fois que je vais prêcher ici, les gens, robe noire de la tête aux pieds. Ça l'autre, c'est un mini-jupe sexy. Quand tu es mon robe lave, courte indécente, c'est notre saint. Ça ne se résume pas à l'extérieur. Faire être saint commence à l'intérieur. C'est un article que tu époufonnes. Ton cœur, est-ce qu'il est saint? Tes pensées, est-ce qu'ils sont saintes? Parce que ton papa est saint. Et pour que les femmes, comme tu dois connaître qui est Dieu et comment Dieu va te répondre. C'est ça ton problème. Tu ne connais pas Dieu. Tu connais tes problèmes. Et Satan veut te faire connaître toujours tes problèmes. Oui. Tête. Maladie. Ça il ne change pas. C'est accablé, non, fatigué. Papa ne prend pas soin de toi. Papa ne va pas. Mais qui est papa? Tu dois marcher dans la sainteté. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, marche dans la sainteté tous les jours. Que ton règne vienne. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, qui tu es là? Far vélo, non? Tu n'as pas de demande, ça, salut, tu es non, vous êtes toi. Tu es né, tu es ta non, tu es na fou, non, tu es na tu ça pousse les tiens. Alléluia. Is vérité ou as non, afin non manutra langue satana de afin tunga no tava foka pandres. Que non as akaplin satana ni am réalité a new san. Lio nangana nakana destiny an Daniel. Ino nisso? Bible lavana naikitra ny pon ngana nakana destiny en. Que non sa mietritra no mitsy mikona ndrindra to tany eto. Victime foana enao victime, victorieux zay ny natin'ira je suis victoire, pas victime zany dia mbola ambany fahefan'ny Satan. Non, Satan, je refuse de donner ce plaisir, je ne vais pas abandonner. Parce que Satan n'a aucune joie. Le peu de joie qu'il peut avoir, c'est voir un enfant de Dieu être découragé et accablé par ses tentatives. Ne donne pas ce plaisir à Satan. Amen. Que ton règne vienne. C'est quoi le règne de Dieu? Que ta volonté soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est sa parole. Oui, c'est cette parole qu'on te dit de venir chaque samedi. Mais elle te dit, va chercher le fric, mon ami. C'est qui est derrière ça? C'est maman. Tu es venu t'acheter un pasteur. Un pasteur, tu as fait un chaud bien. Tu as dit que tu vas vous belle. Tu as mis photo, tu as dit que tu as la semaine. Tu as dit que Saint-Esprit. Alléluia. C'est un stylo en masse, il fait ce qu'il veut. Ça va me préparer de Sarah Mitz, un stylo vert et tout, stylo rouge. Enfin bon, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Amen. Tu as mis photo, tu as dit, là, si c'est dans le dernier, là, tu as dit, ça m'a fait un peu, c'est 6. Ça m'a fait les réalités infinies, c'est les manges. Papai fa tonga aloha satria nantomany be mihitsy Jesosy io za ody raha tsy tonga eo zao ohatr'izay tsy zazakely tamin'ny voalohany ohatr'izay koa ay tiako misy problème antsika tsy tahitombo amin'ny finoana nonge rehefa tera-baovao dia le faly foana Dieu m'a répondu ina ireo zazakely ko Jérémia azaka mitomany dia menanonoka fa io zao va manonoka heritaona dia aisorokonono io zao dia méchante ve za raha lazainareo fa une mère méchante ave za rehefa hitomany Jérémia dia tsy tonga izy dia mekonono kizy olo efa mihinam-bary sy loka ve ko mbola nono ihany ny tetavana. Et tu vas mandala am sevrage, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise mère, parce que je suis en train de l'expliquer pas à pas que tu n'es plus un bébé, mais tu vas commencer à entrer dans le petit enfance. Et que tu n'es plus dépendant du lait, mais tu vas commencer à apprécier le gros repas que je vais te cuisiner. Que non, ça me tâte, nous, une fois, on a mis Mila l'épée, tu es, ouais, t'as voulu, non, ouais, mais tu m'as dit, ouais,
fiainanazy falimbavaka dia iny tady zadratsany iny dia isaky ny tomany dia non, maintenant tu sais parler. Estera ive imaginenareo rehefa hoe papa je fais un jouet dia vao tonga amin'ny papa izy dia papa je fais un jouet fozy izy nitany fa ndany ty mandeha any fa inona fa Estera mais ça va pas quoi, c'est quoi ton problème, tu es en train de me pleurer toute la journée à cause d'un Lego. Elle sait qu'il y a des choses pour atteindre le cœur de son papa. Obéissante, sage. Amen. Écoute, obéissance. Mais zavatra takiana satria en tant que parent zay tsy maintsy manao objectif zay hitondra anazy hitombo anatin'ny fahatsarana. Ka ça va être un parent sage, chaque fois qu'il pleure, tiens. Et tu crois que cet enfant va grandir comment? Et Dieu, il est comme ça. Parce que mon but, c'est déjà la préparer à lui préparer comment faire face au monde et à l'ennemi qui est dans le monde. Et lui faire connaître qui est ce Dieu qui va l'aider à être victorieuse face à l'attaque de l'ennemi. Ohatran'izao izy misy taona ohatra medical izy hoe resana kely izy. Misy taona izao mora voadona ny fony amin'ny toetran'izao satria différent mihitsy ny toetran'izy da. Dia mifanamboatra izy da. Ray afa tsy mivaky loha mihitsy aty migafikafy. Ray sy fimezina daholo ny zavatra rehetra na tsara na ratsy. Ria kizy kely. Nefa kosa droite be. Dia vao misy dia voadona ny fony dia oza mantsanazy Estera. Zandrinao ve dia efa madona ny fonao fa tandremo fa dehors, ils vont pas te minimiser là-bas. En tant que bonne mère, je ne sais pas que je suis méchante avec toi. Ni hoe, ianao kosa mamoa dia tsy miaro anahy mihitsy ndana velesiny tamainy i Joshua dia régler situation. Satria na Joshua koa mahazo ny anjara ny teneniko anazy avy eo. Fa zao zanako, je t'élève à te préparer à être victorieuse dehors. Et sache que dehors, ton frère n'est rien à côté des personnes qui vont t'entendre dehors. Au contraire, non, au fond de Dieu, ils vont tout faire pour accabler ton cœur. Façon, tu dois connaître comment Dieu marche. Comment tu dois garder ton cœur. Azonareo ilay izy. Ka ianao sady melehibe amin'izay. Zazakely tsy mahavita mandroaka tevoly. Jeremia androaka tevoly. Amin'ny anaran'i Jesosy izy zany. Mamoaka tevoly izy. Jesosy zany mamoaka tevoly tamin'izy vao teraka tao amin'ny Maria. Dia izay izy. Efa 33 ans tonga dia nitsangana. Fa tsy hoe super bébé indestructible le misy maso fa tio. Firy mireny. Matoa Jesosy natao 33 ans be mihitsy vao nanao ministère. Atinao mihitsy mila lehibe ny fanahinao. Ka hoana mba lehibe ny fanahinao? Tsy maintsy misy entraînement azonao ilay izy. Kazabe kinetaka rehefa entraîné. Za zao tamin'ny vao niditra salle de sport nanaka amin'ny pasteur dia mankitrana zany. Nerine pitsy. Vaky amarary be. Courbature maorikena. 80 kilos tamin'izaho nanomboka nandeha hanao sport. Dia hoan'izay malala tany an'Île Saint-Denis iny. Tanareo ilay marque avenue iny. Dia miainga any an-trano izay dia mandeha an'ilay mahitsy be marque. Fa ny cross voalohany teo fa dia hoy izy pasteur mantsanahy, ndao ary hody. Inona ny tianao menimena amin'ny 80 kilos sa tahita vokatra. Dia hoy izy, tsisy fika ka, tsisy fika. Efa omekanao les solutions. Andao bouge-toi le cul. Oui, c'est la vérité. C'est ça, en principe naturel, c'est ça. Inona ny tianao hiaina amin'ny 80 kilos avec la joie, ça. Tahitanao hiaina mba hiaina kely mba mihina 20 kilos amin'izay objectif tianao. Dia izao atoloko anao lehilahy noho izy Jesosy. Azonao ohatr'izay mihitsy présenter Jésus an'ilay izy. Zao mampanantenanao 20 kilos d'ici quelques mois. Fa zao, tu dois suivre les principes du coach, donc tu veux suivre ou pas. Tu veux perdre ton temps à être dans l'affliction et être triste de ce que tu n'as pas, ou travailler pour avoir ce que tu as, mais travailler dans le spirituel, pas dans le naturel. C'est un principe naturel, ça, mais ça que tu viens faire, non? De toute façon, tu dois travailler dans la foi. C'est quoi travailler dans la foi? Suivre la parole de Dieu. Amen. Tenez-nous avec nous, citons-nous au nom de Jésus. Dans tous les domaines, esprit, âme et corps. Amen. Nisy voile déchiré androany ao Jésus. Niezaka seka namerina voile teo amin'ny fiainantsika Satan. Ary tandremo fa l'esprit de religiosité mamerina ny voile io. Tu peux être né de nouveau, tu peux déjà avoir connu la lumière, fa rehefa tsy mitandrina ianao. Rehefa manomboka, ce sont les circonstances et la réalité qui commencent à avoir domination en toi. Là, tu dois faire ressortir l'esprit de Dieu en toi. Amen. Tes paroles de Dieu, il ne faillit pas. Là
la parole de Dieu ne faillit pas. Famatunga nasenao faillir parce que nous ne demeurons pas fermes dans ce que Dieu dit de faire. Des fois, on le fait, mais dans le doute. C'est pour ça qu'on ne voit pas des miracles, les gens. Il a fallu de la foi à Abraham pour avoir mis Isaac là. Abraham n'a pas encore connu la résurrection de Jésus-Christ, mais il connaissait le Dieu qu'il servait. Il a dit, bon, si Dieu le demande, de toute façon, il m'a déjà dit, c'est lui qui m'a donné, donc il va être ressuscité. C'est acte de foi, c'est. Mais ce problème, maintenant, tu as ton fou, on va voir. C'est une conviction, tu m'as dit, Ren tena kivy be fa dia lasa mitendratra an'Andriamanitra, mitendratra amin'ny paster. Fa zao, ianao aza maika hetsika raha tsy convaincu hoe la parole est vraie. Dia paster anody avana izy latsinaivy miandro. Zaho izy tsy hianatra intsony fa zaho dia tava zareo hianatra du lundi au samedi. Zaho izy anompo an'ny tompo. Jesosy, ino teneny ity? Toy izaho tsy handeha intsony. Toy izay na nataonao. Eny ilay anompo an'ny tompo ianao fa ianao nga manafiangonana teo. Dia ina zany atao dia hitanao tonga dia les sectes tonga dia ahoana zany renouvellement carte de séjournao dia ahoana tonga dia izay ny asesiko. Fa izy tonga dia miteny non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. J'attends la directive de Dieu dia inona no tokony atao. Ohatray nanomboanay. Dia avy eo indray zany tia mitady vola. Tsisy vola aho. Tady vola izy narary. Hitanao sedra amboarin'ny tompo ianao. Ianao zao dia mieritreritra hoe reto mitory sekoly falasitrana va degré nga mbola narary akory hoahatra. Kastery va seka maty. Sedra niditra ny sekoly ny finoana fa dia averinareo tsy fantako ny zavatra sain'Andriamanitra toriko tsy afaka hitory mihitsy koa satria tsisy vokatra aminareo izy zaho tsy niaina azy ka hivatra sakabeloha ary zany. Raha zaho tsy mino alizy koa dia efa foana fitoriana teny satria na fitoriana teny tsy maintsy misy finoana koa. Amen. Ay mandeha be ilay fotoana. Alléluia. Teny akaikinao hoe Dieu est bon. Androany zavatra tian'Andriamanitra tenenina zany dia revenons à la parole de Dieu. Ranimer cette conviction dans la parole. Dieu va nous amener à la conquérance cette année, les gens. Ne sois pas intimidé par tes... Satan, il te... Divertissement. Ina moa dikany rehetra anao ohatrany angalarina ariny objectif anao dia adaldalaina anao tsy hijery alizy. Distraction misy moray koa teneny daholo. Misy ny teto? Déviation misy ohatr'izay mbola tsy izay. Mbola misy hafa koa? Si, misy. Tia Jesosy aty. Distraction, diversion. Eny bref, azonareo ilay izy zany. Efa voaka daholo le synonyme le mot fa tsy mivoaka fotsiny le mot. Fa izay ilay izy. Ny tanjony dia tsy ahatonga anao ifocaliser sur la parole de Dieu. Izay nahatonga ny Sarah 7 minutes 6. Izay nahatonga ny Sarah tady any Agar. Dia misy taona fiainantsika feno problème satria ny Agar no tediavantsika solution. Dia avy anao miteny hoe aiza akory nefa nenao ihany mitady problème amin'ny fiainanao. Ohatra amin'izao lasa mbola problème izy fa zao mahatsara an'Andriamanitra dada. Il te condamne pas parce que tu fais des erreurs. Il est là à t'élever, à te conduire. Pas à pas, il veut te conduire parce qu'il veut t'amener à la perfection. Comme un bon père qui élève ses enfants. Tu es mon petit, faut nous courir ça n'a cru tena tsy tahiriky anazy tsony aho. Fa ino kapika kely aloha. Zalo misy taona kapika. Misy taona fona Jesosy dia misamporte sa afaka kristiana ndray tsy na padenina be aloha dia tsy maintsy mila Saint-Esprit kely. Pio kely mba tsy anaty fahatezerana taizaka an'ireto zazy reto fa tena bedinao ankera tsy lehibe tsara reto hoe. Azonao kapika kely aloha misy taona. Dia avy eo zanaiko indray dia azavaika ino mahatonga anao mikapika. Za te hitarika zao ny objectif atsika. Zao ny objectif anao. Le fikapoana tsy hoe raha tsy fanahy papa sy maman. Fa izay manko dia davy tsy maintsy expliquer amin'ny zanako koa izay. Satria na zanakitsika rehefa anatin'ilay tezitra iny dia tady raroatra Satan tes parents ne t'aiment pas. Dia présenté namana fonga droguerie dia any drogue stone des personnes nous frappent ici fa stone ianao dia ihany no tena milay. Azavao anazy manina ianao mitapy anazy fa tsy ety paty dia mikapika eo. Fa azavao anazy izy. Dia tsy tiaka ianao ho very. Fitiavana ilay izy. Dia avy eo safosafonao ilay kaponao iny. Somary asivo glaçon kely tsy manina raha mafy loatra indraindray.
amen. Dia ohatr'izay miaraka amin'i Jesosy fa zao tanjo Satana dia ianao tsy fantoko amin'ilay vérité. Fa hifantoko amin'ny réalité dia iny réalité iny lasa mitonga anao miagir. Dia izay mahatonga anao lasa miaina anatin'inona? Miaina fotsiny anatin'ny subir. Dia famindrapon'Andriamanitra foana no te-iainanao isan'andro. Au lieu de pouvoir jouir de la conquérance et de la victoire. Ianao ve mihevitra ireny mpanompon'Andriamanitra mety vokatra be ireny dia nandeha mora te? Tahaka ny ireny mpitondra coupe ireny ve dia nisy hoe natoritory foana izy du lundi au dimanche, tsy nandeha niangona izy. Hors-bolta isan'andro en firy, jereo tsy maintsy misy sacrifice ataonao, tsy maintsy. Fa ny sacrifice tonga maivana aminao tant que ton objectif est réel en toi. Za zao tamin'ilay 85 kilos zay kivy be mihitsy 46 ny taille kivy be. Nefa ny mba sipa kely mba nilay ihany zany avant mba nisy 36 ihany tena taloha. Dia qu'est-ce qui s'est passé? Avy eo fa ny masina mihitsy ny réprimandé anazy satria nasika ny traika tany amin'ny moralako ilay izy dia hozy Saint-Esprit, tu dois faire quelque chose. Parce que Satan va t'accabler avec ça moralement. Dia ohatrany hoe no resaka balance dia ohatrany hoe fiainako mihitsy rehefa foty. Dia hozy Saint-Esprit, non, relève-toi. Dia izy nanampany ato anazy tamin'izay fotoana izay. Zao zao angataka ny Saint-Esprit ohatra mbola misy objectif kely atteindre indray za ohatra nefa tsy mety vita. Fa tiako tenena aminareo hoe inona zavatra mivokisako tao anatin'ny saiko tao anatin'izay le poids objectif mivokisako foana. Dia hoy zany nao za tsy tahita an'ity vatako ity intsony fa tsy maintsy miova. Dia ianao koa tokony ohatran'ny fiainanao fiainako tsy maintsy miova araky ny tenenin'Andriamanitra. Za tsy maintsy sitrana. Qu'importe ny résultat ny tenen'ny devoly. Avy any amin'ny tsy hoe le devoly, tsy hoe médecin kory devoly tsy hoe dia misy teniteny foana ndraika le dokotera indray no anao devoly ao manao ny asany izy. Ny asany dia mampiseho anao ny zavatra naturel dia izay aloha ny hitany. Izay ilay hoe réalité. Tena kaikinao réel izay. Fa zao ny finoana afaka manova ny réalité ho tonga vérité. Ka mety réalité indray marary ianao. Aretina tsositra. Douloureux ataonao drô mihitsy ianao misy taona. Marary. Itanao marary. Marary. Izay foana tenonao. Dia sakalana ianao tsy hino an'ilay tenin'Andriamanitra hoe je suis mort à la croix pour que tu sois guéri. Je te donne le pouvoir de guérir les malades. Amen. La parole est vérité et tu dois, ton objectif, est-ce qu'il faut que ta vie soit conforme à cette vérité? C'est ça ton objectif. Fa ny problème anao vao misy zavatra kely proposé ny Satana kely tiany dia miao. Tonga dia tapinao daholo Andriamanitra lasa anao mitoraka any. Za mahatonga anao tsy mahita gloire de Dieu fa pitsipitsy ny fitahiana foana. Tsy mahita miracle. Za zao zany leo an-tenako za tahita miracle. Mon père ne ment plus. Zay aloha efa sitrana. Dieu ne ment pas. Fa zao je refuse que Satan me mente. Tous les jours je dois combattre contre ce mensonge avec la parole de Dieu. Ça t'avoue que je suis une conquérante. Ouais, je ne suis pas qu'une mère au foyer, je suis fille de Dieu. Dieu m'a appelée à la conquérance. La France, il me l'a donnée. Je crois à cette vérité. Je veux suivre les principes de Dieu pour entrer dans ma destinée. Façon, demande au Saint-Esprit quelles sont les choses que je dois abandonner. Quels sont les superflus dans ma vie qui me défocalisent de Jésus. Et parfois, parce que tu es défocalisé de Dieu, tu vis pirement que les païens. Nous allons m'obéir. Parce que je dois aussi apprendre à avoir la maîtrise pour ce que je veux quelque chose de Dieu. Donc, androany tenin'Andriamanitra antsika androany dia hoe aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra arodany daholo le principe humain rehetra manakana anao tsy se focaliser ino ny tenin'Andriamanitra. Manakana anao tsy handray fanasitrana, fanafana, atonga anao tsy ahomby, atonga anao tsy conquérant. Tsarovy tsara fa tsy faly ange Satana raha misy kristianina mahavita miconquérir en France. Tsy ho problème ny Satana tsy hoe ianao anankareny fa fata ny farefanana areny ianao dia ampiasa n'iny areny iny ho afanjakan'Andriamanitra. Car Dieu t'a appelé la conquérance, conquérir la maladie, dominer sur la maladie, ça fait partie. Il y a plein de malades qui attendent de voir la puissance de Dieu agir à travers toi. Pourquoi ne voir que la richesse des musulmans? Dieu t'a appelé à conquérir les finances aussi. Dieu t'a appelé à conquérir les âmes, ton mari, tes enfants. Sois ferme les gens dans la parole de Dieu. Il va c'est esprit de conviction, c'est détermination.
ametraka anatin'ny fotsika izay hoe fahamarina hoe je suis une identité. Mon identité est en Christ. Mon identité ne se définit pas aux circonstances. Mon identité ne se définit pas à la réalité. Mon identité se définit à ce que Dieu dit que je suis. Mahatonga anao pécheur foana parce que Satan t'accuse tout le temps, tu es pécheur, tu es pécheur, tu es pécheur. Aza miteny tsony hoe olombelona ihany dia mpanota, za mahatonga anao tsy mety afaka fahotana mihitsy. Dis à Satan, non, je ne suis pas pécheur, je suis sanctifié. Je vis dans la sanctification avec le Saint-Esprit. Amen. Iaraka ivavaka tsika. Nanay sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Sotranao izay Tompo ny amin'ny sekoly ny fanasitranana androany. Sotranao izay fanay masonao ny amin'ny nanasitrananao ny fiainanay amin'ny lafiny rehetra. Sotranao izay Tompo ny amin'ny fanasitranana mentalité anay, ny amin'ny fanasitranana fomba fijerinay, ny amin'ny fanasitranana fomba fienoanay, ny amin'ny fanasitranana ny fonay. Mety nakiviany Satana izay, mety mipepony Satana izay, mety ny tenanay isan'andro Satana tsy ho tafavoaka ianao, tsy ho sitrana ianao, resy ianao. Misy taona ianao mety tsy ka leo, misy taona ianao sika tena mahatsiaro reraka, tsy manino izany. Fa androany Andriamanitra miteny mitsangana dia mandehana, fefa sitrana ianao. Alléluia. Fa ny masonao foazy ilay fanahy mahera ao anatinay tsirairay avy. Ataovy anatin'ny fonay izay esprit de détermination, c'est esprit de conviction izay ny amin'ny parole de Dieu. Ara-penary izay ahanohatra sy reconnaître en mensonge ny diable ary atonga anay tsy heno ny feon'ny Satana intsony. Fa ho tafajoro anatin'izay hoe identité de nouvelle créature en Christ izay izay natao hanapaka, izay natao i-conquérir, i-dominer, sy régner pour la gloire de Dieu notre Père dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Miomana amin'ny saintsaintsika manasa an'izay nirina mba handroso kely azafady. Mazoto toerana ihany aloha na izany azy vetivetika fotsiny. Miomantsika mois de mars iny mois de mars zany ny mbola tsy fantatra hoe la sabotsy na lahady no azontsika fa nametraka fangatahana zany hoe mba azona lahady anankiroa indray mars dia manamboatra programme moa zany amin'izay fa na ny école des solutions zany na école de guérison na ny école pour la famille na ny école de prospérité dia iresaka manokantsika momba ny mentalité ilaina tena kaikinao mentalité ilaina. Misy mentalité izay mila soloina satria ny ankabeazan'ny olona indraindray ao amin'ilay tena hitanareo zao samy nanao millimètre daholo kosa angamba taloha satria ohatran'ny izay manala baka izay nanala baka zany tsy maintsy nanao na 800 mètres ny vehivavy 800 ny vehivavy 1000 ny lehilahy. Dia zavatra tadidiko sao misy an'izay faly izay dia za zany sorana ny tompo zany champion foana zany tany amin'ny Saint-Michel. Dia rehefa tany amin'ny nkotrana be dia rehefa raikitra amin'izay zany tany amin'ny baka dia za zany efa nianatra an'ilay fomba fanaovana an'ilay izy hoe ohatra hoe 3 tours et demi zany izy 3 tours et demi en piste de 300 mètres. Dia ambolohany tsy mahazo manao an'ilay tonga dia mifonsa be dia izy zany tonga dia mifonsa be. Avy eo izy teo amin'ny deuxième tour dia nidépasseko dia izy tena tsy haiko mihitsy avaiza lesy azony lany zany hainy zany fa vonjeo lesy izy dia gaga be zany nga moa za afaka mamonjy anao fa dia bon baibay zany. Dia nilozako teo izy dia lasa. Dia ny zavatra nampianarana fanahy masina io izy nareo inona moa nidiran'izany amin'ny fanahy zany. Ny olona rehefa mitena mafy be mental an'ilay bandy iny ohatra misy fomba fiteny zay misy an'ilay biby kely zay mivongory hoe voatay dia hoe manao herim-boatay. Izy kely balika kely ohatr'izay ihany nefa mitondra zavatra ngeza be mihitsy zany toatrany hoe atotony ao daholo ny herin'ny ray manontolo. Dia mental na zao tontolo zao ary miteny izany mental hoe tena ilaina be mihitsy le dernière effort le farany iny le tena 100 mètres zany atotony ao daholo le izy. Fa au fait le izy tena kaikinao tsy mental le izy fa ny esprit ny manome an'le mental ny hery mental hoe vitanao io. Dia avy eo indray manome hery an'le vatana satria le vatana efa quick, le vatana zany efa tsy tafavoaka intsony. Zay dia efa mety teo sady izay fomba fijery zay tena kaikinao fomba fijery hafa kely. Ny sasany vao hoe
efa hitan'izao fa 100 metra sisa dia tsy vitako dia mijanona nefa mba nandeha ataoko hoe 800 metra dia efa mba nandeha 750 metra ihany ohatra na dia ataoko hoe hogisitra ary ianao hoe jereo ny amin'ny atletisme na dia hitanareo fa hogisitra izy dia mbola fitainy ihany ilay izy misy anie mampalahelo sendra milahatra andro baolta sy karazany ireny hoe mba tafakatra finaly izy fa fatany fa tsy ho voalohany mihitsy izy aloha satria fa fatany hoe ohatrany atraiza zany ny limitiny vatany fa inona ny ataony tonga ny farany ihany izy ny fotoana zao nisy gasy ohatr'izay dia faly izy dinana faly azy navita record national izy mibatra record national mondial mety tsy resiny fa ny national aloha mba resiny azonareo izy ka misy zany mety record mbola tsy tratranao fa ny mety ohatranao anao fa mba navita record amen ohatra zao ohatra rahantsika ohatra hoe jeûne et prière misy ny jeûne voalohany amboalohany ohatra hoe vao manomboka tsy tonga dia 21 fa mavita une journée aloha dia fa alléluia satria taloha anao nihinan-kanina foana zay ny jaranao ny tenanao mihinan-kanina ary mba navita une journée dia mba fa efa exploit zay tena kaikinao efa exploit zay fa ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena zany hoe tsy hoe tera-baovao rehetra koa no tafiditry ny lanitra zany fa ny tera-baovao andeha amin'izay misy etape rehetrarehetra atao batisa sy ny etretretra zay vao tena tafiditra tsara ka tenez bon les gars sy les filles amen dao ny raisitsika kely hitrao anatin'ny resaka hoe saintsainintsika dia miomana an'izay zany tsika mois de mars Genèse 3 verset 22 rehefa nikréan'ny tany Andriamanitra dia hitantsika fa ao amin'ny Genèse 2 izy Genèse 2 verset 9-10 ihany izay nikréa deux arbres teo ampovoan'ny sahany Eden'Andriamanitra zay tsy natao fihinana tamin'io fotoana nanamboaran'Andriamanitra any Adama sy Eva satria mbola tsy complet ny programman'Andriamanitra eno tsara le izy zany tsy hoe nikréan'Andriamanitra mba hitandenany Adama satria misy miteny izany misy miteny fanary fitoriana zany fa nataon'Andriamanitra le izy fa mbola tsy fotoana ny hinanana an'le izy ao tsika le arbre connaissance mal du mal du bien et du mal sy le arbre de vie efa programman'Andriamanitra ny hinanana an'io zay no nanaovany azy nikréana le izy tsara le izy tena kakinao tsara le izy fa tamin'ny finoana ny Adama sy Eva le izy nihinana le izy ratsy le izy azonareo ve le zavatra dia jereo tsara eo amin'ny Genèse 3 ndao vakina mihitsy izy arbre momba ny bien mal ty le izy Genèse 3 22 Genèse 3 verset 22 et le Seigneur dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous zany hoe nisy zavatra nidinganina tao voadingana tsy nandeha tamin'ny lalan'Andriamanitra izy io le ndresantsika tao pour connaître le bien et le mal maintenant de peur qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie tanao doty amin'izay Andriamanitra hoe sao dia hohaniny koa le arbre anankiray izay mbola tsy tokony hohaniny amin'io fotoana io satria lasa mitovy antsika izy ohatrany hoe zaza maroroka zany et non mange et ne vive toujours izy c'est pourquoi Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden verset 23 zany pour labourer le sol d'où il avait été pris amen jereo tsara le izy zay zao le izy teo dia nefany programman'Andriamanitra miditra amin'le programman'Andriamanitra amin'izay tsika Jean 6 manomboka verset 50 raisitsika angakaingina azafady Jean 6 verset 50 zara ao amin'izay azafady Jean 6 verset 50 aminaran'i Jesosy c'est ici le pain qui descend du ciel afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir tonga amin'izay le fotoana azona hinanana an'le arbre de vie je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si un homme mange de ce pain il vivra pour toujours et le pain que je donnerai est ma chair laquelle je la donnerai pour la vie du monde verset 53 en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez aucune vie en vous.
Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en effet une nourriture, et mon sang est en effet un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange aussi, celui-là même vivra par moi. Amen. Amen. Aotsika mitsangantsika. Tadidiro tsara fa iny vatana sy rano Jesosy izay hohaninao sy sotroinao iny dia tadidio fa iny le miprezenteny Jesosy teto. Fiainana mandrakizay, tena akaikinao fiainana mandrakizay. Niaingontsika tany amin'ny tamin'ny intercession teo raha tadidinareo fa ianao io dia nokreen'Andriamanitra tsy ho levina ho vovoka. Noho ny finanana en avance an'ilay arbre de connaissance du bien et du mal, nahatonga an'izay lasa hoe tsy maintsy maty izay ilay olona vovoka. Fa zao ny vaovao mahafaly, tena akaikinao vaovao mahafaly. Ho antsika aty amin'ny nouvelle alliance dia nampananten'Andriamanitra. Fa misy ireo izy tsy ho andalo an'izany fahafatesana izany akory, izany hoe tonga dia rehefa miaina ny nouvelle le naturan'ilay nouvelle création io tonga dia michanger amin'ilay mihitsana les corps corruptibles ty dia tonga dia mitafy corps incorruptible. Méditeo izay zavatra izay isan'andro hoe za ty dia efa miavaka mihitsy. Amen. Tena akaikinao miavaka ianao. Ary mampiavaka anao, mbola hampiavaka anao indray ty nofo sy rahan'i Kristy izay hohaninao ty. Commémoration ataovy izao fahatsiarovana tena akaikinao. Jereo izy mahatsiarova ianao an Jesosy rehefa mihinana sy misotro ny nofony sy ny rano. Ty zany tsy resaka hoe pain sy vin, fa tena finanana. Son corps est vraiment une nourriture et son sang est un vrai breuvage. Rehefa mihinana sy misotro ianareo izy dia manana fiainana mandrakizay. Zao zany tsika dia efa miselehany zavatra ho avy saditsika. Etỳ antany takina any an-danitra, veleny etỳ antany takina any an-danitra. Misy relation sady zany azontsika amin'ny alalan'ity corps. Mbola tsy manana amin'ity corps sy senti relation antsika. Atao anatin'ity hiri ity tsika. Merci tonton. Atao anatin'ity hiri tsika dia akipio masonao les enfants prier. Petraka. Dia ataovy tsara mihitsy hoe mikorina atao anatiny ny rahanao. Dikan'izany ny maladie tsy mahazo mijanona ao anatinao. Ny sang de Jésus-Christ, ny corps de Jésus-Christ. Izay le Romains 8:11 teo. Rehefa mihinana an'ity ianao dia le fanahy manangana sy ka ny cellule morte rehetra zany ny solon'Andriamanitra vivant. Amen. Discernez amin'izay ny sang de Jésus-Christ sy ny corps de Jésus-Christ.
raiso ny vatantenan'i Kristy izay natolony ho anao ho fanavotana ny nofinao ho lavitry ny aretiny ianao raiso ary hoano amin'ny anara-meran'i Jesosy. Diserneo nofo izay nomeny Jesosy no daroana sy ny kapohana mba handovana fanasitranana fa zao ny voalaza fa nidiakapaka taminy no hanasitranana anao raiso ny fanasitranana anao zato isan-jato nara-maheran'i Jesosy. Faony elokay Jesosy hoe fandrano ho any afaka manasana zany ianao le anio imole ianao le anio Pascal Jesosy zao tadidio fanirahany Jesosy izay sotronao nofony izay hoaninao manova ny ranao mihitsiny ho tonga ADN n'Andriamanitra rabaraba tena nouvelle créature ianao tena nouvelle création ianao manadio fisainana izy manadio fo izy manadio ny tenanao izy manafaka ny fahotana rehetra indro olom-baovao reo izy indro olom-baovao reo izay olona ao amin'ny Kristy ka maty ao amin'ny Kristy tsika eo am-pihinanana ary velona ao amin'ny Kristy tsika eo am-pihinanana nofony sy ny rahany raiso izany famarinana izany amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny rahany Jesosy izay mamafa ny elokao aroka ho raisinao zany tena toerana mahazanaka Andriamanitra anao zany raiso azo troy amin'ny anaran'i Jesosy raiso mienao amin'ny fifalian'ny tomponao mandehana ary zava-potitso Jesosy proclameo natiko manome fiaina vaovao tapaka reuzona noliranao teneno afaka tanteraka liranao Jeso raiso ny fanasitranana raiso ny fanafana no ny vatany Jesosy no ny rahany Jesosy no ny vatany Jesosy izay voakapoka dia lovanao ny fanasitranana no ny rahany Jesosy izay latsaka dia voafafahelika ianao raiso ny famafana helika raiso zany famelana zany tsy ho verontsony ianao no ny ranao Jeso afaka tanteraka no ny ranao Jeso avereno any il est devenu malédiction afin que nous ne vivions plus sous la malédiction. Aza mieritreritra ntsony mbola misy malédiction any ancestraux efa vita teo kaikinao vita mandehana ary aza manao tso no ny
rahan'i Jesosy izay nohaninao noho ny nofon' Jesosy izay nohaninao raisinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Voavonjy ianao noho ny rahan'i Jesosy. Sandrato ny tananao dia isory fotsiny. Aza mangatokina intsony fa isory. Raha eo misaotra. Misaotra any amin'ny famelan-keloka. Misaotra amin'ny fanasitranana. Misaotra fa sitrana hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia. Tsy manan-kery amiko intsony ny aretana. Satria efa voalaza fa hijery fotsiny aho. Hijery fotsiny aho na eo ankaviana eo ankavanana. Fa satria lovako izany ary nomenao azany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy raha handeha dia ho tonga fanasitranana, hitondra fanasitranana ho an'ny hafa ihany koa, hizara sy témoigner an'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy efa Nazareta. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy efa Nazareta. Raisinay ny anjaranay. Amen. Fa soavan'Andriamanitra matoa izao. Amen. Tekitsika an'Andriamanitra. Alleluia. Mazotoerana vetivetika tsika.